Hotoizantsika hatrany ny fampalalam-baovao anisan'ireo namitany adidiny ihany koa mofo tamin'ity androany ity ny filohan'ny fahefan'ny tetezamita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina Mivady izay tonga nanatanteraka izay anjara adidin'izy ireo izay teny anivon'ny lycée agricole Ambatobe. Arahantsika kosa ny sary nanasongadina an'izay. Toy ny olom-pirenena rehetra dia tonga nanefa ny adidiny ary nandasabato ihany koa tamin'ity androany ity ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina Mivady ka tetsy amin'ny lycée agricole tetsy Ambatobe izy ireo nananatanteraka izany io maraina io tokony tamin'ny 6 ora maraina. Mbola aloloatra angambany izao no ilazana ny endriky sy mizotra ny fifidianana fa ny zavatra tsapa sy hita aloha dia mifazotono ny malagasy mifidy satria dia efa maro be zany ny olona efa navita sy ny olona didiny amin'izao vao maraina izao ka zay zany ny zavatra lehibe hoe efa te hoany amin'ny ordre constitutionnel na te ametraka ny tany tandalana amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Hoekenao daholo ve ny vokatra na ny mouvance Ravalomanana no mety andresy dia hoekenao daholo ny vokatra rehetra? Ny vokatra zay miala avy amin'ny vahoaka, ny vokatra zay miala avy amin'ny fifidianana dia tsy maintsy eken'ny vahoaka malagasy rehetra. Ary eto dia efa miteny sady ho an'ireo candidat rehetrarehetra izay hoe tokony ary tsy maintsy anekena ny vokam-pifidianana zay miala avy amin'ny safidin'ny vahoaka malagasy. Izay no tena atao hoe démocratie. Ny démocratie dia miala avy amin'ny safidin'ny vahoaka rehefa maro anisa no manolotra na mametraka ny toro anankiray indrindra fa amin'ny alalan'ny fifidianana dia tsy maintsy ary tokony eken'ny rehetrarehetra zany. Ny zavatra lehibe indrindra aloha ho antsika malagasy dia izao nalavirintsika ny mety fifandonana teo amin'ny samy malagasy, nalavirintsika ny ady an-trano ary ny alavirintsika indrindra ny fifamonona amin'ny samy malagasy. Zay zavatra zay dia zavatra lehibe zay satria hitanareo tsara fa ny zavatra rehetrarehetra misy manerana ny Afrika dia rehefa misy crise politique dia matetika ny crise politique dia mifara amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny fahatongavan'ny reo mpanelanelana avy any ivelany amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana fa isorantsika Andriamanitra satria tsy tonga amin'izantsika. Ny zavatra tena anisany tena hoe nafinaritra na areharehantsika malagasy dia zay hoe tonga amin'izao fifidianan'izao tsika androany, tonga amin'ny safidin'ny vahoakantsika androany. Mikasika ny fikarakarana manokana indray ny fifidianana dia aleo tsy afangaro satria iny dia andraikitra manokana ny senita satria io no hoe commissionna manokana nitsahana ny fanatotosana sy ny fikarakarana ny fifidianana ka amin'ny ankapobeny zany mikasika an'izay dia any senita fa tsika moa dia hijery hoe inona ny lesika, inona ny zavatra afaka renina ary tomombana araky ny tokony ho izy, araky ny rasan'ny vahoaka malagasy ve izay fifidianana rasan'izay fa ny fahasotoana aloha ary eto dia misaotra manokana ny vahoaka malagasy noho ny fahendrena zay nananany nandritra n'izay tetezamita izay ary indrindra nandritra n'izao fanaovana ny fampielezan-kevitra zao mandra-pahatonga n'izao fifidianana zay atrehantsika zao. Zay fahendreny izay mbola iriko ihany koa ananany malagasy, ananany ireo candidat tsirairay avy rehefa ivoaka ny vokam-pifidianana, ny valim-pifidianana dia mba samy anaiky an'izay valim-pifidianana izay ny rehetra. Araka izany dia manaiky izay valim-pifidianana mivoaka eo ny filohan'ny tetezamita raha nambarany. Tonga nandrazabato ary nifidy teny amin'ny birao-pifidianana Akorondrano Atsinanana mitondra ny larana 430 Andriamatoa Andriambelo Fredy Mivady io atoandro io. Ho an'ireto ray aman-dreny mpanangana ny groupement TV reto tokoa amin'ny maha olom-pirenena azy dia tsy azo hitovirana ny fanefana didy toy izao.
Kion-dalana eo amin'ny tantaran'ny firenena tokoa ny andro androany ary dingana tsy maintsy lalovana ahafahana mivoaka amin'ny krizy izay efa nahitra efa taona. Amin'ny ankapobeny dia tao anaty filaminana ny zoran'ny fifidianana tetsy amin'ny birao mpifidianana Akorondrano Atsinanana, azo izay no navitrika ihany koa ireo mpifidy. Mizara roa ny birao mpifidianana teto dia ny birao mpifidianana mitondra lalana faha 530 izay ahitana mpifidy miisa 400 sy ny birao mpifidianana mitondra lalana faha 430 izay nahitana mpifidy miisa 2 sy 700. Na raha antsika tao anatin'iny sary fanadihadiana teo iny ihany koa moa ny fandatsaham-bato ny Andriamatoa Andriambelo Fredy Mivady izay isan'ny kandida ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nanatanteraka an'izay tetsy amin'ny fokontany Akorondrano Atsinanana moa izy ireo.